faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika raha ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity anivitya hitantsika amin'ny sary manakaiky ny nosy la réunion ato ilay sisandraona niaraka tamin'ny zatsimina moa zany amin'ny ankapobeny manakana ny rivotra avy any atsimo antsinana ny varatraza tsy atanjaka fa misy ihany izy zany amin'ny ankapobeny fa atao hoe malefaka ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara iny ho an'ny androny alahady kosa indray dia misy ny fahatongavana rindraona any atsimony Madagasikara somary lavidavitra ny nosy ihany izay zavatra zay fa saingy mametraka atsika ato anatiny atao hoe zone de basse pression na ambany tanteraka ny tsindrin'ny atmosfera ny maraina ao anatin'izay ho an'ny androny alahady dia mahazo ny zavona ho an'ny avoatany ary ny tolakandro kosa mety misy ny tandrivodraona ho ana faritra sasany hitantsika rehefa avy ao mahakasika an'izay ny fiandohany herinandro kosa na ny alatsinainy dia manomboka miverina tsikelikely indray aloha zany izay tsokana varatrazy zay fa saingy mbola somary malefaka ihany izy mamafy rivotra mangatsika izy amin'ny ankapobeny zany fa ny herikandro sy ny orana aloha somary mbola miatona kely ihany ho an'izay fiandohany herinandro zay ho any an-dranomasina kosa foana aloha zany filazana fampitandremana noho ny avy alin-drano fa saingy mbola somary mafy ihany ny rivotra ho an'ny ilany atsimo andrefan'ny nosy mipakatra aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa zany zay koa mbola mila mitandrina hatrany zany ireo mpampiasa lakana madinika na ny olon-tsotra mpampiasa ny morontsiraka mba hisoloantsika ny loza mety hitranga ao anatin'izay ny toetrantsika ho an'ny rapitso izay dia mbalika aloha masoandro ana faritra maro zany ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy kosa ny morontsiraka no mety somary mandraondraona vao maraina ny ambiny araka ny efa nitenena teo dia mbalika ny masoandro raha ny pitso tolakandro kosa indray mety misy ny tandrivodraona mandalo any amin'ny tendrony atsimony nosy ny faritra nosy ny faritra androy mety mahazo zay mandraondraona kosa ny andro any avoatany iray manontolo mipakatra any amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara zay ho an'ny ilany atsinanana kosa indray dia mandraona amin'ny sitokotokony any tonao zay koa ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny raha ny maripana ovinavina ho an'izay rapitso izay eo amin'ny 7-7 analamanga sy vakinakatra zany hoe misy fiakarana be zany izay maripana ambony indrindra zay ny ambany indrindra kosa manodididina ny 2.20 ka hatramin'ny 9.20 raha amin'ireo faritra roa fa ny any amin'ny faritra matsatra ambony kosa dia mbola mijanona any amin'ny 13 degré aloha ny maripana ambony indrindra ny morontsiraka atsinanany nosy kosa 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana misy mahatratratra any amin'ny 5 degré celsius ny maripana ovinavina amin'izay rapitso izay ho an'ny androny alahady kosa indray misy ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka rehetra kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny zany ny tapakandro hariva ny andro ny alahady zay nefa dia ny andro hitandrivindraona ho an'ny ilany atsinanana alamanga vakinankaratra mety mahazo ihany koa ny any amin'ny faritra loatra mangoro ary ny ilany atsinanany faritra moromania iny ihany koa mety mahazo an'izay hitandrivindraona izay ny tolakandro ihany koa mety misy izay hitandrivindraona mandalo zay ho an'ny morontsiraky ny faritry sofiasy ny any amin'ny faritry diana zany hoe ny any amin'ny tendrony avaratra andrefan'ny nosy ny maripana ovinavina ho an'izay andro ny alahady izay ny ambany indrindra ho an'ny avoatany 10 degré ho an'ny faritry vakinankaratra 9 kosa matsiatra ambony sy analamanga raha ny morontsiraka atsinanana kosa indray dia 7 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ambany indrindra ovinavina zany ny maripana ambony indrindra kosa amin'izay andro ny alahady zay dia manana misy fiakarana kely hatrany ho an'ny analamanga miakatra hatrany amin'ny 9 degré celsius ny ovinavina ho an'izay andro zay ihany ary 5 kosa ho an'ny matsiatra ambony ny morontsiraka atsinanany nosy kosa somary mbola mangatsiaka hatrany ny andro zany ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy satria 5 degré celsius ny ovinavina any amin'ny faritra nosy ihany zany ho an'ny ilany andrefana kosa indray amin'ny ankapobeny aloha zany raha ny tapany avaratra andrefana dia mbola mafana be ny andro misy hatrany amin'ny 9 degré celsius fa ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana kosa dia eo amin'ny 7 degré eo ny ambany indrindra ary mahatratra 17 degré kosa ny ambony indrindra zany hoe mangatsiaka ihany ny andro zany amin'ny tapany andrefan'ny nosy iny amin'ny ankapobeny raha ny toetrandrontsika ho an'ny andro ny alatsinainy dia somary mahazo vanatsikelikely indray zany ny tsiokana varatraza araky ny efa natsidika teo fa amin'ny ankapobeny aloha mbola somary maina izy zany mamafy rivotra mangatsiaka fotsiny tena mety ofisiny ao anatin'izay koa ao anatin'izay dia mandraondraona hatrany aloha zany ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany indrindra moa ny tapakandro hariva ny morontsiraka mbola somary maimaina ny andro indrindra ny any amin'ny ilany atsinanany nosy ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy zany hoe manodidina ny faritry sofiasy ny any diana mety misy ny tandrivindraona ho ny tapakandro hariva ny maripana ovinavina amin'izay andro ny alatsinainy zay vokatra ilay rivotra mangatsika zany dia somary mety hisy vidinina ny maripana ho an'ny avoatany eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 19 torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefana midina hatrany amin'ny 14 degré ny faritra nosy raha ny vinavina hatrany ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy no misy ny mafana indrindra zany atao anatin'ny 3 andro mahatratra 5 degré celsius izy amin'izay andro ny alatsinainy izay amaranantsika azy toy ny mazatra isaky ny azoma dia ny tany falotoan'ny rivotra nisy teto Antananarivo amin'ny ankapobeny dia antonony izay tany
ny falotondrivotra izay raha ny teto-Antananarivo nandritra ity herinandro ity saika ambany ny fetrany eo amesa avokoa zany refrehetra voaray fa raha ny mandrafitry ny toetrandro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina isy fiakarana na ejana antonony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay ny meteontsika tamin'ity androany ity ary raha-pizy indray fotoana manaraka veloma tompoko.